Teny ilany vato indray rangahy iray adala no notifiriny mpitandro filaminana iray voahaingana teo teny amin'ny arepompy ilany vato ary tsy manaiky izany ny vokondolona tranga izay niseho tamin'iny andro omaly iny moa ity tranga ity ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no ifakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary tonga tsy miaraba hono ny namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha izay nahavoatifitra olona iray teny ilany vato no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto vaovao mampalahelo mpiandro omby iray izay maty nilatsahampotaka tany Mahatsinjo lalam-pirenena fahaevatriny tao amin'ny fokotany Bemasoandro commune ambanivohitry ny Mahatsinjo distrika ny Mevatanana no nitranga ity loza ity tamin'iny andro ny omaly hariva iny araky ny loharanom-baovao avy amin'ny gendarmeria ao Mahatsinjo dia lehilahy mpiandromby izay 12 taona no maty nilatsahan'ny varatra raha iny nody avy niarak'andro iny raha ny fitantarana dia nitondra omby efatra izy io tsy nisy naratra na maty ireo biby ireo nandefa avy hatrany ekipa gendarmeria sy ny mpitsabo avy amin'ny CSB2 Mahatsinjo rehefa nahazo fampandrenesam-baovao efa nentina tany an-trano nenefa nirazana rehefa tonga teny an-toerana ry izy ireo ka dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo zao enkaneo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony olona telo hafa indray no nilatsahampotaka ny zoma lasa teo tao amin'ny toeram-pivarotana hanimasaka iray tao Ambarojeby commune ny Tsararova distrika ny Tsaratanana maty ny iray izay tovolahy 12 taona raha may ny roa izany hoe zazavavy 13 taona sy tovolahy 14 taona tany Toliara indray vaovao mafana jiolahy izay raindahiny anankiroa lavon'ny balan'ny polisy-pirenena atao Toliara tao saika hanafika teo amin'ny bazarobe izy ireo izao tratra izao telo izy ireo fa ny iray tafapritsaka ary nitondra basy mahery vaika ireto jiolahy ireto midika izany fa tena manao aintso zavatra ny mpitandro filaminana mba hampandrina fahalemana ary mba hampilamitsaina ny vahoaka sy mba ho afaka hiary am-pilaminana amin'izay tebiteby lava no ny afitsoko ny asanjiolahy etsy roa izay dinio tsara ny fatao hiosy fotsiny dia 12 kilao ny rongony tratran'ny polisy tamin'iny andro ny omaly iny 7 kilao sy 9 grama no tratran'ny zandary sy miaramila ny talata lasa teo be ny mpanjifa araka izany amin'ity resaka rongony ity any an-toerana any raha izao ny toejava-misy amin'izao no fakavakaina sy hodinihana manoloana an'izay fanaovana trafikana rongony etsy roa izay ary ny mpitandro filaminana kosa etsy an-daniny dia tsy anakilembenana fa hamongotra hatramin'ny fakany ireo tambazotra mpivarotra sy mpidoroka zava-mahadomilona izay miezaka manaparitaka an'izany manerana ny nosy teny 67 hektara indray voalaza fa bara 12 no nakatona ary zaza-tsy ampy taona anankiroa no nisamborina nanatanteraka asa fanaraha-maso ny mpitandro filaminana teny 67 hektara nanitra izany nanakatona toeram-pisotroana 12 izy ireo izay tsy nanaja ny ora fisokafana sy ny fidina ankizy roa izay tsy ampy taona no nalefa eny amin'ny sampandrarahan'ny polisy miady amin'ny zava-mahadomilona sy miaro ny zaza nentina ihany koa ireo olona 20 izay tsy nanana antota-taratasy sy antony mazava hivoahana amin'ny alina tetika asa laky arivondray niaraka natateraka ny fidinana ifotony izay nijery ny fandrosoan'ny asa fanamboaran-dalana teny amin'ny lalam-baovao Ivato ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Rabary Nirina Son Rindra Hasimbelo ny ministry ny asa vaventy Rafidson Richard Théodore sy ny ministry ny serasera ary ny kolotsaina Mara Volamiranty Dona izao no atao dia oferamentana amin'ity tetikasa laky arivo ity amin'ny mahafitaratra na vitrinazy eo amin'ny resaka fanaovana vola sandoka indray lehilahy iray izay voasambotr'ny polisy no ny raharaha fitazomana vola sandoka izay mitentina rahitsy telo tapitrisa ariary
ary 4 ny 5 amin'ireo vola ireo tany amin'ny distrikany Ambatoboeny no naratrarana an'ity lehilahy izay misehatra amin'ny resaka vola sandoka ity. Eo amin'ny loza mifamoivoizana indray ny trangana loza mifamoivoizana izay nahafatesan'olona tao Ambalakely distrikany Lalangina amin'ny lalam-pirenena fahafito iny ny sabotsy lasa teo. Fiara tsy mataho-dalana iray izay marika Rexton no nivadika olona iray no namoy ny ainy izay voalaza fa ampiasa ny banky Foibe any Tsian'olon-droa. Ankoatr'izay dia nisy 4 hafa naratra mafy ka anisan'izany ny tompon'ilay fiara sy ny taliny banky ao Tsian'olon-droa ary ny lefitry ny taliny banky io ihany no naratra mafy tao anatin'izay loza mifamoivoizana izay. Ka ny hafatra mitandrema ihany amin'ny fandehanana mafy ninona ny hamaihana sy ny zavatra hovonjena aleo ihany mitandrina sy misoroka toy izay tratra ny loza tahaka an'izao ary ny loza rehefa ho avy dia tsy mba mampilaza mialoha izay. Andao amin'izay ho resantsika izay tranga sy ny savorovoro teny Ilan'ny Vato izay. Fantatra mantsy fa rangahy iray izay adala no notifiry ny mpitandro ny fidaminana iray teny Ilan'ny Vato tamin'iny andron'ny omaly iny teo amin'ny arrêt pompe Ilan'ny Vato mo no niseho ity tranga ity ka tezitra manoloana an'izany ireo fokon'olona ary tsy nanaiky. Araky ny fanazavana araky ny angom-baovao feno izay nangonina teny Ilan'ny Vato tamin'iny andron'ny omaly ariva iny noravaina tamin'ny tifitra Bob Mandatrajanomaso ireo olona izay nitoroka ny poste de police avancé Ilan'ny Vato tamin'iny andron'ny omaly iny. Betsaka ny vahoaka ateny fa nisy andiany izay nitoroka tamin'ny vato, hazo sy briky, nisy nikasa handoro kodiarana fa tsy nety nirezitra. Ny anton'io korontan'io dia lehilahy iray izay 17 taona tsy salama saina izay notifiry ny polisy iray satria nanompanompa olona ary nentina any amin'ny hopitaly. Io ny fendakolosy izay voalohany voaray tany antoerana tany. Notsatoan'io adala io zava-maranitra ny fean'ilay polisy ka nitifitra avy hatrany ilay polisy. Voany bala ny fean'io adala io. Avy eo mbola manatona ihany ka nitifitra fanondroany ilay polisy ary nahavoany takibana vy izay ny fendakolosy faharoa araky ny fanazavana avy tamin'ny polisy teny antoerana teny. Eny amin'ny hopitaly daholy na ilay polisy naratra na ilay tsy salama saina naratra ary samy mahatsiaro tena daholy izy ireo amin'izao fotoana izao. Raha ny feon-dakolosy fahatelo avy amin'ny mpitsabo no nohenony. Izay ilay zavaniseho teny Ilan'ny Vato tamin'ny fitora latsaka teny omaly tamin'iny andron'ny omaly ariva iny. Taorian'izay sakoroka izay mo dia mbola nitohy ny lanonana teny Ilan'ny Vato ary nanomboka niditra tan'elakelan-trano ny polisy izay manenjika an'ireo mpitoroka an'izay bureau-ny polisy izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.